Salut le monde. Mahafinaritra zany andro zany somary harivariva vao tonga androany miarabantsika rehetra ny atokantranotsika tsirairay ihany faly miaraka aminao indray androany amin'ity harivarivan'ny alahady fa 20 ny volana mea 2020 sy 2020 ity. Tsy nahita an'ity débat ty ako nietiko iarahana aminareo androany araka ny hitanareo eo ambony dia misy soratra hoe i Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina dia io namatsika manao ny fandalim-pinoana io miaraka amin'ny koto lay mahitso amby oy alohan'ny tenenako anazy angamba dia tsara no mieritreritra sy mandinika tsara rehefa miresaka zany ao anatin'ity ako tsy mitsikera tsy manenjika fa kosa mananatra tsy hoe mananatra tsy hoe tsika zany mba lehibe ihany ny teny fantatra tsika tsara fa koto dia olona mandinika perturbateur azonareo ny tiako tenenina perturbateur izy mahay ny resaka baiboly mahay resaka baiboly izy ary ao anatin'ilay ao anareny fitena zany manana feritreritra contradicteur mba hianimena débat zay ny fahalalako anazy olona mieritreritra mandinika manam-pahaizana tsara mihitsy ny koto tsara eritreretana zay ny zavatra nahaliana anaty atao anatin'ity dia namezaka raha ny rahalahintsika kristianina dia sy amin'ny farany izy tsy maintsy niodina le tantara zany niodina be le fandehan'le resaka satria hatramin'ny voalohany izy dia nametraka zavatra tsy mety zay ny fahalalako anazy zany kristianina izy nametraka zavatra tsy mety miady amin'ny olona mahalala manana fahalalana manana fahaizana manana traikefa na amin'ny resaka amin'ny rehetrarehetra zany mahay izy fa manandrana fotsiny izy mitsapatsapa izy dia hainy miesquive an'iny dia ohatran'ny olona tsy mahalala izy nefa kosa olona manana fahalalana be mihitsy izy araka ny zavatra rehetrarehetra zay nojereko sy nataony voalohany indrindra aloha dia ametraka extrait anankiray aminareo dia hitanareo inona no fahadisoana voalohany nataon'ny namantsika kristianina rehefa namaly ny koto izy tamin'ny fanontaniana ny koto voalohany hoe hatramin'ny 2000 taona nanazava teo zany koto tamin'ny voalohany indrindra io dia misy Jesosy ve dia tena ohatry miresaresaka momba an'i Jesosy izy raha ohatra ka averintsika kely izy dia aveko enoana roa izy dia ho tapahako hoe inona ny adisoany rahalahintsika ok ndao raha enoantsika le tapany dia alefantsika avy hatrany zany fifanakalozana manoloana izay sujet zay tonga dia mitolotra anao avy hatrany zany fitondranao ny argument anao zany mandritra ny fotoana izay ilazanao zany ny anomboako anazy ngamba dia fantaniana hoe inona moa no ahafahanao mitombo teny fantatra fa Jesosy izay avy any Nazareta dia Andriamanitra nisy hoe zany olona zany inona porofo anananao zay zany no fantaniana voalohany. Amaly an'izay sa hitondra ny argument anao miandro ny argument anao manko za mametraka fantaniana hoe ianao milaza fa anaporofo ny fisian'i Jesosy ianao mpino dia inona zany ny élément anananao na hoentinao eto anteto ilazanao fa nisy marina io Jesosy avy any Nazareta io tamin'ny androny dia inona no afaka anaporofona fa inona moa zany Andriamanitra marina izy na inona ny élément ahafahanao mino satria raha ohatra mantsy izay scientifique dia zao matoa zay mino hoe nisy ny dinosaure tany amin'ny 250 millions d'années dia rehefa nanao inona moa zany fouille archéologique na paléontologique dia hita fa misy taolana dinosaure ka le Jesosy nandalo teto voa 2000 taona ny inona moa zany ny dinosaure araka teniko teo tany amin'ny 250 millions d'années ny Égypte ancien tany amin'ny 8000 années i Toutankhamon, Ramsès, Neferti anana porofo dolo momba azy misy soratra daholo ka Jesosy inona no porofo entinao fa nisy maro ny olona io tamin'ny 2000 taona. Misaotra betsaka ny zokotsady moa amin'izay fanontaniana tena mahafinaritra be zay fa mibetsaka ny porofo ka ary manana porofo maro hoentiko ilazana aminao
fetana nisy Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy ilay Andriamanitra toganofa araka ny finoana kristianina. Fa entre parenthèse kely fotsiny alohan'ny amaliko ny fanontanianao zoky koto raha ohatra zany ianao mitady proof avy aty amiko mahakasika ny fisiany Jesosy Kristy, tokony manome proof ianao na argument au contraire an'izay manamarina na arakarak'izay argumentanao fa tsy nisy ilay Jesosy Kristy. Zay zany raha ny tokony izy ao anaty débat, zay ilay contre argument zany. Za zany hitondra proof fa tena nisy Jesosy Kristy araka fangatahanao, fangatahaka ihany koa ianao zany avy eo contraire an'izay hoe inona kosa ary ny argument entinao raha milaza ianao fa tsy nisy Jesosy Kristy. Zay zany ny angatahako aminao avy eo, ka hiditra avy hatrany zany tsika hoe inona zany proof entiko fa tena nisy Jesosy Kristy. Voalohany indrindra aloha tsy nisy zany tena hoe historien tena matotra zany ka hoe tena nanao ny asany ka ilaza zany hoe tsy nisy Jesosy Kristy izay arahan'ny kristianina. Averiko hoe tsy nisy historien tena matotra ka nilaza hoe tsy nisy Jesosy Kristy izay arahan'ny kristianina. Raisiko ohatra zao raha mandray zao tsika, raisiko ny ohatra satria fatako matsy satria fatako manko ianao hoe tsy de resy lahatra amin'ny finoany Jesosy, fisiany Jesosy Kristy araka ny video efa nataonao taloha be, tsy haiko tao anaty mitazona taloha moa zany iny, de efa nomaniko atoany ireo proof manamarina araka ny tantara zany fa tena nisy Jesosy Kristy. Raisitsika ohatra fotsiny zao misy ohatra maromaro atao vitsivitsy any raisiko mba tsy halava be alizy ohatra zao i Tasita zao, mino fa hainao tsara zao Tasita ao anatin'ny analina zao, ary za zany raha miteny eto de maingy ny source zany za, zavatra rehetra zay lazaiko de amezako source anao, ianao ihany koa aveo hitondra ny argument anao de angatahaka ianao hoe aiza ny source hoentinao milaza an'izany zavatra lazainao zany. Raisitsika ohatra zao Tasita zao anatin'ny analina zao, ao anatin'ny analina zao au chapitre 15 zao eo amin'ny verset 44, tsy baiboly zany. Za zany eto hiezaka mihitsy tsy hitondra proof hoe zao lazain'ny baiboly, tsy hitondra an'izay za, ary hitondra proof za ivelan'ny baiboly. Zay ny problème voalohany na voan'ny rahalahintsika. Hitondra proof ao izy fa tsy araka ny baiboly. À partir ny moment miresaka momba an'Andriamanitra ianao te hampitany baiboly amin'ny olona mahay baiboly nefa mody tsy malala de tadio efa resin'ny satana sady ianao, na de mi-convaincre tahaka n'inona ary ianao de efa refiny tsy azo atao. Tadio tsara fa ny baiboly de baiboly any no afaka mamaly ny zavatra rehetrarehetra zay niteneniny teo. Hainy devoly foana sa tsy miteny mihitsy hoe ikoto devoly, ikoto mahay baiboly, mahay tsara baiboly ikoto. Satria be tabe ny zavatra azoko valiana tao anatiny satria nandany androany nieritreritra hoe satria androany ty vao hitako nefa ty tsy nahita an'ity direct ty fa androany vao nahita, fa zay fotsiny. Raha vao miresaka momba an'Andriamanitra indrindra fa momba an'i Jesosy de tokony tsy miala ao anatin'ny baiboly. Mahazo vahana ny fahavalo amin'izay fotoana zay, ary mora aminy no manova ny zavatra zay ny fanarahana hatramin'ny voalohany. Niova lasa araka politika sy ny karazana zany le tantara. Zavatra adinon'ny raha namantsika kristiana tato de tokony toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3:16, d'accord? Andriamanitra koa de niteny hoe tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Au anatin'ny Romains 15:5, afin que par la patience et par la consolation que donnant les Écritures, nous possédons l'espérance. Toute écriture est inspirée de Dieu, les fans avec nous, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. On a tenu 2 Timothée 3:16. Problème des ni incité à Tacite, ni incité à ni Talmud de Babylone, ni incité à ni Flavius Josephus. Oui, c'est intéressant. Par contre, tsy afaka manao ni ninona mihitsy ianao raha vao miala ao anatin'ny baiboly. Zavatra tokony tenenina de zavatra tsotra mandray baiboly ako de miteny fotsiny ao anatin'ny baiboly Jean buen, ni évangile am buen. Matthieu établir que Jésus-Christ est le roi Messie annoncé par les prophéties. C'est un tokony navaliny teo. Marc, prouver la filiation divine de Jésus-Christ par non-service puissant pour les hommes. Luc, annoncer
car en Jésus-Christ, l'humanité a trouvé son sauveur. Jean démontrait que Jésus-Christ, vie et lumière divine, est le Fils de Dieu. Zany hoe ny zavatra rehetrarehetra nataony dia io satria izy miteny hoe tena profio amiko izy hoe tena misy marina fa zany Jesosy zany hoe tena io zanaka ten'Andriamanitra marina fa io c'est simple maka an'ireo boky anakefatra reo fotsiny ireo boky anakefatra reo fotsiny dia ny résumé na ireo boky anakefatra reo zay fotsiny mivaliny dia tsotra Jésus hoe mpanjakan'i Jiosy serviteur de l'Éternel ao amin'ny Marc ao amin'ny Luc izy fils de l'homme ao amin'ny Jean izy fils de Dieu. Jésus est venu ao amin'ny Matthieu roi des Juifs ao amin'ny Marc pour servir et donner sa vie ao amin'ny Luc pour chercher et sauver ary ao amin'ny Jean pour révéler le Père. Miala tsiny tsy voadikako amin'ny teny gasy ilay satria makamaka be nanao anazy. Jésus manifeste ao amin'ny Matthieu sa dignité, ao amin'ny Marc sa puissance, ao amin'ny Luc sa grâce ary ao amin'ny Jean sa gloire. Be da be ny zavatra azo tenitenena ao anatin'io jerefy tsara ao amin'ny destination Jesosy ao amin'ny Matthieu les Juifs, ao amin'ny Marc les Romains, ao amin'ny Luc les Grecs, ao amin'ny Jean nous en tant que chrétiens. Zavatra simple be mihitsy nangatahan'ny fanahy masina taminy fa tsy aran'le izy. Lieu de composition ao amin'ny Matthieu Jérusalem, ao amin'ny Marc les Romains, ao amin'ny Luc les Grecs, Rome ou Césarea ary ao amin'ny Jean Éphèse. Azo atao mametraka ny daty satria manana daty ato afaka hojerevanareo amin'ny andro na tonga misy toe momba ny anany église rehetrarehetra tonga dia hitantsika ato daholo tamin'izao ny apitra an'izao, tamin'izao ny apitra an'izao, tamin'izao ny epitra an'izao, tamin'izao ny epitra an'izao. Manaraka miditra amin'igny. Vovaliko ihany aloha ny zavatra tenen'le zavatra tsy nentina ataony mihitsy. Regardant Jésus ao amin'ny Matthieu tamin'ny lasy, ao amin'ny Marc ao amin'ny amin'izao ohatrany hoe anio présent, ao amin'ny Luc any amin'ny avenir ary ao amin'ny Jean makany amin'ny fiainana mandrakizay na hoe vers l'éternité. Azonareo ny tiako tenenina caractère na ino ce qui domine ao amin'ny Matthieu ny discours be da be discours mihitsy ny ao, ao amin'ny Marc anecdotique, ao amin'ny Luc historique ary ao amin'ny Jean théologique. Zay fotsiny dia zavatra afaka ny tenenina hoe tsy mila proof mandeha mijery ny Flavius Joseph ako. OK, c'est un historien juif. Tsy mila mijery ny Talmud de Babylone tamin'ny texte juif tamin'ny 350 après Jésus-Christ na mijery ny Tacite ako historien romain satria miodikodina be satria ohatra ianao ka hanao zavatra anankiray miresaka momba an'Andriamanitra nefa kosa tsy miresaka an'Andriamanitra zany hoe tsy misy baiboly mihitsy ao anatiny tsy tafavoaka zany mihitsy ianao. Ary na niezaka ara ny rahalahintsika kristianina na merina an'le hoe nitsika ny discussion antsika teto tamin'ny voalohany koto dia momba ny Jesosy Kristy tsy tafavoaka mihitsy izy. Tsy tafavoaka mihitsy izy satria nahoana? Satria efa zay ny zavatra napetrany tamin'ny voalohany. Nahazo ainy koto. Nahazo ainy koto fa meme fotsiny izy any an-tsainy eny. Tadio tsara fa mitraité anazy adala sy ny karazany ny kristiana fa meme fotsiny izy any adala. Izy ny tena adala amin'izao fotoana zao. Ianao tsy manaraka ny fepetra nomen'ny fanahy masina anao mba hahafahanao mitarika an'le débat zany amin'izay fotoana zay. Mampalahelo be no mijery an'le izy fa tsisy ninina azontsika atao mihitsy fa mijery fotsiny tsika dia mitazana. Zay rehefa hoe tsy mandeha araka ny fanahin'Andriamanitra rehefa miresaka an'Andriamanitra. Tsy mametsiny anazy mihitsy ny ako satria misy resaka tena mandreraka be tao anatiny tao hoe ahoana moa ny fomba hitenenanao hoe sorata an'Andriamanitra na hoe tenin'Andriamanitra marina ny baiboly. La Sainte Écriture. Inona ny atao hoe Sainte Écriture? Ohatrany ahoana ny fomba ahafantarantsika ny atao hoe Sainte Écriture. Na dia ny argumenté teo amin'ny internet raha ny rahalahintsika tsy tafavoaka an'le izy satria nahoana? Satria izy mivarambara izy tonga dia miteny hoe raha ohatra satria tsy te handeha lavitra tsony vao mahita ino fotsiny dia vahoza hoe tsy mety tsony ny zavatra teneniny. Tsy te handeha lavitra mihitsy ny ahako. Tsy te handeha lavitra satria henoko le izy hoe anisan'ny teny izy ny baiboly dia
tsy soratanan'Andriamanitra mihitsy. Il a insisté à plusieurs fois. Tsy soratanan'Andriamanitra mihitsy ny Baiboly fa soratanan'olombelona. Oui, soratanan'olombelona fa raha ohatra ka jerevantsika ilay teneniko anareo teo aiza moa toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Ao amin'ny 1 Timothée, 2 Timothée 3,16. Voilà, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et tout 17, afin que l'homme de Dieu est accompli propre à toute bonne œuvre. Oui. Ahoana fomba tsy tenenantsika hoe ny tsy tenenandralatsika hoe tsy soratanan'Andriamanitra ilay izy raha ohatra ka ny inspiré tiako fantatra hoe ohatrany ahoana fomba fandraisana an'izany hoe inspiré de Dieu. Comment? Ahoana fomba andraisana an'izany? Ohatra jerevantsika zao ny psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, d'accord? Et une lumière sur mon sentier. Ta parole. Ahoana ny fomba hitenenan'ny rahalahintsika hoe raha ohatra ka nyteny nametraka fanontaniany koto hoe bon ny mieritreritra ve anao fa soratanan'Andriamanitra io na tenin'Andriamanitra marina dia zay mihitsy ndavaly non ny Baiboly soratanan'olombelona tokony tenenina hoe non ta parole vavan'Andriamanitra no miteny fa ny rahana fotsiny ny olombelona anoratra an'ilay izy nahazo vahany koto satria ça fait partie des témoignages n'Andriamanitra zany. Soratanan'Andriamanitra ho an'ny didy folo tanany nametraka ny didy folo azon'Andriamanitra natao mihitsy nanao Baiboly rehetrarehetra ho soratanany dia nameny an'ny Moïse na nameny an'ny Jean na nameny an'ny Luc. Non, c'est pas important fa tena tiako fantatra reo hoe mididy folo tena nosoratany tanako zany tsy maintsy misy trasy napetraka Andriamanitra mba afantarana hoe nosoratany tanan'Andriamanitra ilay izy. Ohatrany jerevantsika ohatrany ahoana ny fahitany Job ny fidélité amin'ny soratr'Andriamanitra. Jerevantsika amin'ny Job 23:12 mana Baiboly tsy maninona. OK, 23:12. Je n'ai pas abandonné les commandements de tes lèvres, de ses lèvres. Je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est-à-dire mianga fa amin'ny tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. D'accord? Afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures nous possédons l'espérance. Romains 15:4. OK? On a fomba fahitana Isaïe an'ilay izy, l'herbe cesse, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Matalanjona ny zavatra teneny. Teny zavatra anankiray ako. Ny Baiboly est un livre unique voulu de Dieu. D'accord? Voulu de Dieu. Et inspiré de Dieu lui-même. OK? Où il a consigné les actes et les paroles par lesquelles il instruit l'homme. Autant tenir Tomni 2 Timothée 3,16, instruit et construire. OK? La Bible permet ainsi à l'esprit d'agir sur le cœur, sur notre cœur. Si la Bible n'est pas là, si la parole de Dieu n'est pas là, le Saint-Esprit n'agit, cet esprit en fait. Et les actes et les paroles de Dieu sont étroitement liés entre les uns et les autres. Liés les uns et les autres, plutôt. Okay. Dans la Bible, Dieu agit. Dans la Bible, Dieu parle. Sady manao izy no miteny. Ary rehefa tsy mivaly iny dia misy antony. Tsy maintsy mamaly foana Andriamanitra amin'izay fotoana zay. Problème be mihitsy nitako tamin'io tsara be le débat fa rehefa jerevanao hatramin'ny farany le débat dia mivona. Ary zay mivona zay satria netiny koto any anatin'ny zavatra tsy tokony netiny koto any anatin'ny zavatra tsy tokony idirana. Netiny koto any anatin'ny zavatra tsy tokony idirana izy nefa ikoto mahafantatra tsara ny lalàna. Problème amin'ny Fatema ho antsika katolika, finoantsika katolika amin'io zavatra io tena ambony be mihitsy, tsisy maharatsy an'izany mihitsy satria za tsy hanenjika amin'ny finoanao mihitsy. Zavatra teneniko aminao foana fa Maria raha maty tsy afaka miala ao anatin'ny texte ahako fa tsy maintsy miditra ao anatin'ny texte satria tsy ety mihitsy ty zavatra ty raha tsy misy ny atao hoe Baiboly.
ary tsy maintsy maka baiboly ahako mba ahafahako miresaka aminao amin'ny teny aty momba an'ity Fatema ty. Fatema na Masy Maria araka amin'ny fieritreretantsika anazy dia ohatrany hoe nivoaka zany nahazo an'ilay fahitana ry zareo satria miresaka momba n'iny koto tena nampidiriny koto mihitsy n'ilay izy tena miteny izy c'est un fake io zavatra io izy c'est normal fake satria maniny satria ny olona maty tsoroko aminao ianao mijery ana fasy io tsy afaka miresaka aminao zany mihitsy. Hojerevantsika izy raha mitsanganao pasana izy tsy mbola nisy raha mbola olona ao anatin'io fasana io maty tsy mbola nisy afaka niakatra avy any an-danitra mihitsy. Raha hojerentsika ao amin'ny lasa toko amin'ny teny gasy mihitsy amin'ny baiboly fa tsy tiako ohatrany hoe azafady baiboly malagasy. Raha ohatra ka hijery any zay problème ny hatramin'ny voalohany mihitsy dia zay tsy napiditra n'ilay baiboly na dia tokony handresy lahatra ary izy tsy napiditra. Ohatra ka hijery amin'ny baiboly 12:13 dia miteny izy hoe sambatra izay miandry sy mahatratra ny andro 5 fa mandehana ianao mandra-piavy ny farany fa hitsahatra ianao ka hitsangana ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Mazava be zany teny zany. Mandeha izy mandra-pahafatiny fa amin'ny andro hitsanganana izy dia ho avy amin'ny anjarany. Daniel zany mbola ao ambany eo amin'izay fotoana zay. Tsy mbola nitsangana mihitsy ny Daniel nefa Daniel matona anatin'ny baiboly anisan'ny olona masina satria namen'Andriamanitra zany. Ohatran'ny tengonao tsika dia masina tsika tsirairay avy. Ndao antsika ao amin'ny Hébreu 11. Tsy mety mihitsy ty zavatra ty au fait raha tsy misy baiboly raha vao manao zavatra ohatran'izany. Ohatra tsika mandeha amin'ny Hébreu 11:13. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoany kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny araba azy ka nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tety ambonin'ny tany izy. Mbola maty izy tsy afaka hitsangana mihitsy amin'ny Maria. Mbola ao ampasanao Maria. Jerevy tsara io teny io. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana. Inona moa le teny fikasana amin'izay fotoana zay? Asany tokony fantatsika io inona ny teny fikasana. Andao tsika dia tsitsitsika ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko 2:7-20 milaza hoe rahalahy aoka mba ilaza aminareo marina ny amin'ny Davida patriarky Davida io miresaka ny Davida tsika fa efa maty izy ka nalevina koa ary ny fasany eto amintsika mandraka androany. Ahoana raha ny fomba hitenenanao anao hoe araka ny teneny satria marina ny zavatra teneniny kotany mahay baiboly mandinika koto fa itsika ny tokony eritreritra itsika zanaka Andriamanitra mahalala ny Jesosy Kristy na katolika ianao na inona tokony mijery baiboly alohan'ny teniteny foana tokony andinika. Ahoana ny fomba hitenenantsika hoe Maria efa eny ambony eny sahady satria maninona zay ny tenenina hatramin'ny voalohany Immaculée Conception. Tsy misy idiran'ny fahotana mihitsy ny ao anatiny nefa ianao raha mbola eto ambonin'ny tany manota na Abrahama na Mosesy na Maria na Davida mbola manota daholy ary maty. Jerevy tsara io ry rahalahy. Asan'ny apôstôly toko 2:7-20 ry rahalahy aoka mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarky fa efa maty izy ka nalevina koa ary ny fasany eto amintsika mandraka androany. Ça veut dire mbola tsy niakatra ny ambony any mihitsy ny Davida mpanjaka non hidikiditra lalindalitsika 34 mbola ovakitsika fa tsy Davida no niakatra any an-danitra fa hoy izy Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana. Fa tsy Davida no niakatra any an-danitra. Tsy mbola niakatra any an-danitra zany mihitsy ny Davida. Zany hoe tsy afaka mivavaka ho atsika Masy Maria. Tsy afaka miseho amin'ny zazakely anankitelo Masiny Maria. Tsy atompoko. Hojerentsika lavidavitra kokoa izy raha ohatra ka zay. Tsy miteny zavatra fa satria be tabe ny zavatra azoko tenena ohatrany hoe asany mitady an'le texte be tabe aho fet satria misy texte tokony ho fantatsika ok.
satria misy teny a mitady an'le izy ahako milaza fa tsy manana an'izany atao hoe fahefana zany mihitsy ntsika tsy misy fitiavana ntsony azany raisitsika ny salama toko fahenina ary amin'ny teny frantsay izy ato amiko ato andininy fadimy a milaza hoe fa tsy misy miverena fa tsy misy fahatsiarovana anao any amin'ny fahafatesana any amin'ny fiainatsy hita iza no hideranao any mahazava be ny zany tsy misy fahatsiarovana tsisy afaka hideranao matohy ianao zay a miakatra avy any ambany any miseho amin'izy telo tsy mari mihitsy no mipotra teo c'est l'arnaque c'est fake araka ny tenen'ny koto fake tokony ho tsapatsika rehetrarehetra io mametraka anankiray ijery amin'ny mpitoroteny tsika andininy fasivy mpitoroteny ecclésiaste ok mpitoroteny ok mialatsiny tompoko mpitoroteny a andininy fasivy a toko fafolo milaza izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita izay alehanao tsy misy tompoko Jesosy raha maty a dia nanangana ny tenany izy satria izy Andriamanitra zay normal be mihitsy misy miteny hoe natsangana izy zany isan'ny teny hoe natsangana izy fa rehefa tena nandinika sy neritreritra Jesosy dia afaka miordonner ny tenany hoe ouvre avelo hivoaka ato satria zay mahandriamanitra anazy raha nanangana ny tenany izy a dia tadidio tsara fa na natsangana izy na nanangana amin'ny tenany mety daholo Corinthiens 15:14 ary raha tsy natsangany Kristy dia foana ny torotenintsika na ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo ary ho hita vavolombelona mandaingy zany hoe tsy misy mpanelanelana afa-tsy Jesosy sy Andriamanitra irery any amin'izao fotoana zao fa ny masina mitondra ny vavaka ao fa mimpanelanelana amin'ny vavaka ao amin'ny fitoerana masina indrindra dia Jesosy sy Andriamanitra irery any tsisy afaka miteny hoe na hiteny ary anao masinda Joseph mivavao anay masinda zao non fake ozy izy koto ary matoky koto miteny an'izany mahalala fahamarinana izy zay ny adininao zay mialatsiny ahako tsy azo atao mihitsy ny rahalahy na ho tonga any aminao anty na ho atsika rehetrarehetra zay vonona iresaka momba ny baiboly momba ny Jesosy fa tsisy solution afahantsika mamaly ny baiboly afa-tsy ny baiboly irery any tsisy solution afaka mamaly ny baiboly afa-tsy ny baiboly any ary ny farany a dia ny finoana no mitondra anio zavatra io misy rahalahy ako ato mandefa hoe afaka mijery ny Timothée 2:14 ve zahako raha sojerevantsika satria Timothée 2 Timothée 2:14 ovakitsika zany izany zavatra zany no ampatsiarovy ny olona ka maro mafy eo anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady tena satria tsy mahasoa akory zany fa mamadika ny mpiaino 2:23 oinotsika indray ny 2:23 fa mandava ny fanontanian'ny adaladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady zany hoy tompoko tokony eritreritra isika rehetrarehetra rehefa mametraka hoe apetrako aminareo eto mihitsy nylay zavatra napetrako ny rahalahy iandro fantatrareo iandro mpiaraka manao radio miaraka amiko eto tsy azo atao mihitsy tsy miteny mihitsy hoe adala izy fa mahay izy matoa izy miteny hoe fake ny lamba tany Italia le nanaovanareo ntsasana ohatra zao dia inona hitana tsisy tsy malala hoe inona naovana ny tarehany anaka tamin'ny tarehan'i Jesosy sy ny kareny niteny izy hoe fake iny niteny izy hoe fake Fatema fake Fatema matoa izy fake dia raha ka niteneniko anareo amin'le texte rehetrarehetra navokako anareo teo satria tsy misy fahatserovana ho anao any ambanin'ny tany Davida dia mbola eto amin'ity tany ity Maria dia mbola eto amin'ity tany ity ary raha vao eto amin'ny tany eto izy dia miverenany amin'ny tantaran'ny Samoela iza ny natsony tediavin'ny mpanjaka à l'époque
raha ohatra ka tsy nahazo valiny tany amin'ny mpaminany izy avy amin'Andriamanitra, nandeha tany amin'ny mpaminany vavy izy, tsisy mahafantatra ny tantara. Ary rehefa niona tamin'ilay mpaminany vavy izy kambe tady an'ilay texte fa zara antsika mieritreritra. Rehefa nandany tamin'ilay mpaminany vavy izy dia nanontany iza ny hitanao miakatra any, iza ny hitanao miakatra any. Inona ny tenen'ilay mpaminany vavy? Andriamanitra ny hitako miakatra avy any ambany any. Andriamanitra ve hiakatra avy any ambany? Ça veut dire que Samuel nentin'ny devoly niakatra avy any amin'ny fiainatsita namaly an'ny Saul. Taddio tsara zay. Donc à partir de maintenant raha mijery aza miala ho samy miandry an'i Jesosy tsika, hitondra lavitra nareo any anatin'ny tsy tokony andehananareo zavatra io satria io ihany dia mety mahavery antsika tsy azahoantsika amin'ny fiainana mandrakizay. Nizaniza ianao mieritreritra iresaka momba an'Andriamanitra tsy mampiditra baiboly araka vao nanomboka izy dia efa hitany koa te voako lahy vitatra ny amlahy any anatin'ny sainy any. Satria manino fantatro koto tsara mihitsy fa ny olona mahay mandinika baiboly miresaka amin'ny Jesosy raha vao tsy mitana baiboly tsy tafavoaka mihitsy. Ny finoanao tompoko dia baiboly, ny tenin'Andriamanitra lefina, tenin'Andriamanitra bomba retardement, ary tsy maintsy misy teny foana ampiasain'ny fanahy masina raha vao manao débat amin'ny zavatra ohatran'ireny ianao. Ninona zavatra ataonao eto amin'ity tany ity rehefa tsy assuré ny débat, tsy misy ny fanahin'Andriamanitra, rehefa tsy mamaly ny fanahin'Andriamanitra aza mandray anjara. Manaova mihitsy ny resinao ahako, tsy mamenatra zany. Fa rehefa misy fotoana ahafahanao miteny araka ny tokony ho izy, ahafahan'Andriamanitra manome hery anao, là tu peux dire quelque chose. Par contre tazomy ty arme, tsisy arme maranitra ohatran'ity mba ahafahanao miteny. Niresaka momba an' Jesosy izy zavatra vitsivitsy fotsiny nampiasako tao na teneniko anareo tamin'ny voalohany zavatra tokony valiny. Ny résumé fotsiny hoe inona ny but an' Jesosy, izy Jesosy, inona nahatongavan'i Jesosy eto ambonin'ny tany, inona ny Jesosy manifeste en dignité, sa puissance, sa grâce, sa gloire. Zany hoe Matthieu sa dignité, Marc sa puissance, Luc sa grâce, Jean sa gloire. Ary rehefa alefantsika any amin'ny lalindalina le izy tsy tokony ho resy mihitsy ny bandy io feta fa tsy nandray an'ilay baiboly araka ny tokony ho izy, tsy tokony ho resy satria ny varina any amin'ny resaka politika le izy mifarany lasa misy resaka tsisy dikany mihitsy. Là koto il est sur son terrain, il était sur son terrain en fait. Tonga de boum, inona ny ataony là, zao ny ataony là, zao ndray io, zao ndray nasika ty idirana hatramin'ny resaka makorela hatramin'ny Madagasikara, fitondrana sy ny karazany tafiditra daholo. Non, zavatra ça n'a rien à voir. Ary niezaka napiditra ihany ny rahalahintsika kristiana fa tsy tafavoaka intsony satria manino zavatra nytenenin'ny teto tamin'ny voalohany nampisehoako anareo io raha hijery an'io nareo entre 2 minutes 50 dia efa eo koto dia efa miteny vitako ny aminao rahalahy, vitako. Niezaka ihany izy teny non zany koto tsy mahay politika sy ny karazany tsy haiko miresaka amin'ny non, efa vita ianao, efa vita satria manino efa miala aminao ny fanahy masina. Ianao zay tokony hitondra famarinana tsy mampiditra an'ilay famarinana fa mitsoaka amin'ilay famarinana. Inona ny rarahin'Andriamanitra ny resaka Joseph inona avy izy teo tsy mahalala an'izany anie, c'est Flavus Joseph juif écrivain nanoratra momba an' Jesosy izy tamin'io époque io. Tsisy mahalala ny Talmud de Babylone texte tamin'ny 350 hoe la veille du Pâques on a pendu Jésus, teny an'izany mihitsy izy. Tsisy mahalala ny Tacite historien romain hoe rapporte l'empereur en orange sy ny karazany, tenen'ny koto fotsiny bon rehefa ohatran'izany izy manino izy ny miaramila romain tsy nisy nanoratra mihitsy, tsisy idirany mihitsy ny amin'izay fotoana zay satria manino efa tsy tao anatin'ny baiboly tsony izy dia mitsoaka ny fanahy masina. Zavatra tiako tenenina aminao nafinaritra anay io zavatra nisoratany Andry io fo nahita io ady hevitra io dia nieritreritra ny 2 Timothée 2:14 ovaliko aminao, averiko vakiana aminao indray satria tao ambany masoko izany zavatra izany no ampatsiarovy ny olona ka anaro mafy ao anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady tena satria lalo i niady tena satria tsy mahasoa kory zany fa mamadika ny mpiaino. Ary raha mijery ianao asa ny ataoko grand écran le izy dia hitanao voilà 7007 commentaires ka 753 partages, ok, et 5000,1 cas de pouces, des mémés, des cœurs. Ça veut dire que miattiré olona ny Madagascar izy pour 2 heures mandany giga mihitsy ny gaz 2 heures pour rien. Ary tsy navita
tsy mandresy lahatra ny tsipino miala tsiny atompoko rehefa tsy hainao na dia mahay baiboly takin'inareo mianatra za tsy mianatra mopera tsy mianatra pasteur fa rehefa tsy mahay ianao mitondra ny zavatra rehefa tsy mamaky baiboly dia izao ny farany ohatra ny tenenin'io namako io izany rehetra zany izany zavatra zany no ampatsiahoviny olona ka hanaro mafy eo anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady tena satria ianao miady tena eto 2:23 fa mandavany fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady zany amin'ny manaraka mieritrereta satria ianao mieritreritra hoe mafy be fa vitako ny namaly anazy sy ny karazany fa vao niditra fotsiny ianao dia efa izy ny nandresy satria maninona satria ianao tsy niditra tao anatin'ny baiboly tsony na imeme ary ianao tsy mahay politika sy ny karazany rahalahy mieritrereta mandiny zay vao manao zavatra misaotra tompoko mahereza daholo eo